Salamadolo Antondera horesantsika ny mahakasika ny député izay voafidy tao amin'ny district Antsiombe Ramatoa Mas Goulamali izay efa tapabolana aty aorianany ny samborana azy dia mbola mitoy atrany ny fanaraha-maso azy ao amin'ny trano fonenany any Ambovombe araka ny loharanom-baovao izay marimpototra voaray avy any an-toerana. Ka io ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dindo ny milike ny video antsika tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levany amin'ny sesa sy tomatao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avitany tonga de vavany ndawary. Mialohan'ny idirantsika amin'ny ampitsipisy ny mahakasika ny fanaraha-maso izay atao amin'ny Ramatoa Mas Goulamali izay député voafidy tao amin'ny district Antsiombe dia ndao aloha horesantsika ireto vaovao tsara ho fantatra ireto. Ny anka tao anatin'ny korana sy fifaliana ny voaka ny Toamasina nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy any Miami na miray hina ary mifankatia tamin'ny asabotsy lasa teo iny. Nanetriketrika no nanatanterahana ny lanonam-pitokanana fety be tsy misy toazy no azo ilazana azy. Nafanay ny mpanakanto kalaza maro niarany faly tampony Toamasina iandriamatofoloha Andry Rajoelina sy ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ary ny olom-boafidy sy ny olom-potendry ary tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao amin'ny faritry Antsinananao. Nandritry izay kabary ny fandimbiasan'ireo manampahefana rehetra tao amin'izay fitokanana any Miami Tamatavy zay dia nanararotra nampita hafatra mahakasika ny fitatanana ny raharam-pirenena ny filoha Andriamatoa Andry Rajoelina tao Toamasina tao. Nahitsy izy ny teny fa tsy misy fialantsiny azo raisina intsony izay tsy maharaka ny hafainganam-pandeha amin'ny fitantanana ny firenena dia hajanona. Nanisy tsindrom-peo ihany koa izy manoloana ny tontolon'ny politika ankehitriny. Tafiditra amin'izany ny fifandraisana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana sy ny vavam-bahoaka izay natao tamin'ny 20 Mey lasa teo iny. Notsindrin'ny filohany tsy maintsy hanajana ny safidim-bahoaka no mariny fa ny filaminana sy ny fitoniana no antoky ny fampandrosoana ny firenena. Noho izany dia miantso ny rehetra izy ny amin'ny hiandrasana ampitoniana ny voka-pifidianana. Nampatsivo ny filoha Andriamatoa Andry Rajoelina ihany koa araka izany fa izay hery politika manana ny maronisa ao amin'ny antenimiram-pirenena no hanolotra izay ho prime ministre. Ity hery politika manana ny maronisa ity ihany koa no handrafitra ny gouvernemanta. Koa dia efa miteny sahady anireo zay manampikasana hanao zavatra fao fa tsy misy fampandrosoana eto raha tsy milamina ny tany. Tsy misy fampandrosoana eto raha tsy hajaina ny safidim-bahoaka koa dia miandry izany isika. Io no nisongadina tamin'ny lahateny izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izay fitokanana any Miami Tamatavy izay. Ankoatr'izay dia ny mpitondra kodiaran-droa manaiky ny fampiaran'ny lalàna saingy mitaky ny fepetra. Tsy misy olona na iray aza natao ambonin'ny lalàna ary tokony hahafantatra sy hampiatra izany ny malagasy rehetra. Taoriny zavanisy ny sabotsy lasa teo izay hoe nampidirana ambalamponja na fourrière ireo kodiarana roa tsy nanara-dalàna teny Analakely naneho hevitra ireo mpitondra kodiaran-droa. Tsy mandah ny hamparan'ny lalàna izahay saingy tokony ho hatsaraina ny tontolo manodidina anay. Voalohany amin'izany ny fepetra fahazona ilay taratasy fahazon-dalana hamily fiara misy motera kodiarana roa izay volana maromaro aoriny nahafahana fanadinana vao mivoaka etsy amin'ny centre immatriculateur de Madagascar. Tsy izay ihany fa lasa tahotra ny mpitandro filaminana sisa ilay taratasy fanamarinana fa vao antoka ny kodiarana roa entinao. Tsy kely indrindra amin'ireo ny vola alaina amin'ny mpividy solika rehetra natokana ho amin'ny fikojakojana lalana. Saingy lasa izay mpitondra kodiarana roa indray ankehitriny no matahotra lava izay hita saika manerana any Antananarivo renivohitra. Antony mahabetsaka ny loza io fampitehan'ny arabe io. Ekena fa betsaka ny misetrasetra saingy tokony ho hisy ny fepetra ho raisy ny fitondram-panjakana amin'ireo voatanisa rehetra ireo
hoy ny tovolahy iray izay mitondra kodiarandroa raha naneho ny heviny. Tsy hivina fa haharitra 5 andro ity hetsika fanarahamaso ny mpampiasa lalana ity, indrindra ireo mpitondra kodiarandroa, ary jerena amin'izany ny fitaovana indrindra ny aroloha manara-penitra, ny permis ary ny taratasy ny moto izay tsy maintsy feno. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha-80 taona nijoroan'ny CNSED na ny Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement izay natao tao amin'ny Palais des Nations Genève Suisse tamin'ny iny herinandro iny. Filoha Andry Rajoelina dia anisan'ny filoham-pirenena nasaina manokana hanatrika an'ity fankalazana ity. Izy ihany koa no nijoro ho mpitondra ny tenin'ny firenena andalam-pandrosoana izay nizaka ny vokatry ny krizy samihafa toy ny krizy ara-pahasalamana, ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary ireo ady samihafa. Tsy nitsahatra izy nanasongadina ny vinam-pandrosoana entiny manarina any Madagasikara. Nandritra ny lahateny dia nilaza izy fa i Madagasikara manokana dia nametraka paikady mifanaraka amin'ny zavamisy eo amin'ny sehatry ny famoronana asa, ny fandraharahana, ny fananganana orinasa lehibe 3 misehatra amin'ny harenan-kibon'ny tany. Anisan'ireo tetikasa nasongadiny ny ODOF izay nahafahana nametraka uzinina 720 manerana ny nosy, mitohy ny ezaka amin'izao 4 izao ka tanjona ny hanatratrarana ny tahany fitombony harikarena faobe ho 4.5 hihoatra lavitra amin'ny vina nofaritany tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny febroary teo, izay mamaritra izany ho 3.8 ho an'ny Afrika. Manoloana ny zavamisy anefa dia adidin'ireo mpitondra no mamadika ireo olana ho fanohitra ho amin'ny fampandrosoana. Hoy hatrany filoha Andry Rajoelina raha nandray fitenenana teo anoloan'ireo filoham-panjakana maro tany Genève Suisse zay. Amaranantsika azy dia andao amin'izay ho resahana ny mahakasika ny olana izay mahazo any député izay voafidy tao amin'ny distrikan-Tsiombe tao Ramatoa Masy Golamali. Tapabolana aty aorian'ny samborana azy dia mbola mitohy hatrany ny fanarahamaso azy ao amin'ny trano fonenany any Ambovombe any, araky ny loharano vaovao izay marim-potitra voaray hatrany. Tsy ahivina fa tamin'ny ray jona lasa teo no nandray io fanapahan-kevitra io ny tompon'andraikitra taorian'ny nandorana andian'olona ny Braon voamiram-pirenena misahana ny fifidianana tany Tsiombe. Hatreto dia tsy nisy nivaliny izany aloha ny taratasy napetraky ny Braon maharitra eny amin'ny anteny miram-pirenena nivantana tamin'ny Prime Ministre daty ny 5 jona lasa teo iny nangataka ny hanajanona ny zo tsy azo samborana na immunité parlementaire ananany io sombavim-bahoaka io. Antony nambara ny Braon maharitra fa mbola sombavim-bahoaka amperinasa i Masy Golamali hatramin'ny 2 Jolay ho avy izao, fotoana ifaranany fotoam-piasany amin'ny mahasombavim-bahoaka azy. Nangataka izy ireo tao anatin'izany ny hanomezana fahafahana an'io sombavim-bahoaka io, izany hoe hanafoana ny fanarahamaso azy ao amin'ny trano fonenany. Ankoatra izany dia efa nitaky izany ihany koa ny Amnesty International, saingy hatreto mbola tsy nisy vokany izay fitakiana rehetra izay, ka dia arantsika eto ny mety ho tohiny ity raha ity. Izay moa ny masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milike ny videontsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misy tao atagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.